atonga ny fotoana andraisanao fandresena ary atonga ny fahavalo iankoaka eo anatrenao ao anatin'ity volana avril iray manontolo ity manomboka ny alarbi ho avy izao dia hianatra isika ao anatin'ity seminaire goavana be ity zay nampitondraina ny lohateny hoe izy ireo dia naresy azy izy ireo dia naresy azy ny maraina amin'ny valora sy sasany a dia ao anatin'ilay vavaka fifadikanina fa rehefa migadona kosa ny amin'ny 12 atoandro a dia hianatra isika ao anatin'ity seminaire lehibe sy goavana ity zay ampianarana anao ny fanalahidy avy amin'ny soratra masina hanatanterantsika vavaka lehibe sy matanjaka tsodrano sy teny-paminaniana teny-pasoavana zay anosika ny fiainanao ao anatin'ity volana ity ho amin'ny fahombiazana sy ho amin'ny fahatsarana rehetra ianao te iaina ao anatin'ny fitahian'andriamanitra goavana te iaina ao anatin'ny fahasalamana te iaina ao anatin'ny filaminana tokantrano te iaina ao anatin'ny fisokafam-piainana asa sy fiainana mandeha tsara tokantrano sy fiainam-pitiavana milamina tsara ara-panahy mahery sy matanjaka tadidio fa misy ady tokony ho ataontsika ao amin'ny tontolo ny fanahy sy ao anatin'ny vavaka zay tanterantsika ao anatin'ity volana avril iray manontolo ity andeha ary isika rehetra ifampitaonina hoetsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary amin'ity alarbi itya amin'ny 12 ratoandro ka hatramin'ny 2 ora izy ireo dia naresy azy tokavadolo tompoko ampifaliana trano tompoko no etiko mandroso atao anaty tokantranonao zay manaraka ny ity fahitalavitra amity tv ity ary tononao aminao a ny fahasoavana ny fitahin'andriamanitra anjaka sy anapaka feno amin'ity tokantrano sy tetoerana zay anaranao ny fandarana ity arak'izao hitanao zao dia ny pasteur Frédéric Arandré miakatra no mandroso atao anatin'ny tokantranontsika manolotra nyity fandarana androany ity amin'ity alarbi fa 17 ny volana avril ity dia manana fotoana lehibe tsika etsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary araky ny nambarako tamin'ny larbi lasa teo dia mitoy ny ady ny lohatra antsika dia hoe izy ireo dia naresy azy fa tsy afaka ny andresy ianao raha tsy misy ny ady nomboka tany amin'ny voalohany fa 3 ny volana avril mitoy ny 10 ary mitoy amin'ity alarbi fa 17 ity dia isy karazana ady ara-panahy lehibe vavaka lehibe zay ho tanterantsika tsiraray avy ary batantsika fandresena eo anatren'andriamanitra raha ny fampianarana tamin'ny alarbi lasa teo dia niresaka mikasika ny hoe ny fandresena ao amin'ny rahan Jesosy maninona ny mahatonga anao manao zavatra tsy tianao no manao an'le izy ary misy fotoana ary marikoriko anao manao an'le izy nefa dia gaga ianao fa misy zavatra manosika anao hanatanteraka an'le izy ary rehefa vitanao zany zavatra zany dia maneny ianao rehefa aveo manao hoe fa maninona no manao an'izao zavatra zao nefa zavatra tsy tiako akory zavatra tsy eritreretiko akory ary tsy mba iriko ny hanatanteraka azy dia voavaly tamin'ny alarbi lasa teo ny valin'izay hoe misy raha mikorina ao anatsika zay raha ny famatotra avy tany ambony tany avy tamin'ireo ray aman-dreny sy ireo razambe satria dia rehefa manompo sampy ny olo anankiray dia misy ny antsoina hoe fanatitra dia misy ny antsoina hoe raha latsaka tsy maintsy mitaky sorona ny devoly dia amin'ny alaran'ireny raha reny zany no ifamatoran'ilay taranaka fara mandihy mety afara ary itondran'ilay taranaka raha zay mifamatotra amina fana hafa amina fiainana hafa ary reny mila resena ao amin'ny rahan Jesosy ao anatin'ity fampianarana zay narahantsika tamin'ny alarbi lasa teo ity zany hoaranao eo aminy moa ny ampahany zay ten'andriamanitra izay zay fampianarana tetsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary izay fa amin'ity alarbi ity dia somary iditra lalindalina kokoa isika ao anatin'ny vavaka sy ny fampianarana ny ten'andriamanitra raha azo atao moa dia manasanao mihitsy hoe ho antsika zay afaka miditra ao anatina fifadikanina dia manomboka amin'ny 20 ora sasa-maraina dia efa misy zay vavaka fifadikanina lehibe zay hitolomantsika mambavaka iverenantsika amin'andriamanitra hanoloranao tena ary be dehibe ny mpino tatoato ny resaka tamiko manao hoe za pasteur ohatra ny tady iverina amiko ndray le falemeko teo aloha le aretiko teo aloha ohatra ny somary maimaina reratreraka dia zao ny torohevitra tonga dia akaiky indrindra omeko anao midira ao anatina vavaka sy fifadikanina tady azo laka loatra ny nofotsika ny tady hovariana loatra amin'ny fikarakarana ny nofotsika dia lasa latsa-danja ny ara-panahy zay indrindra ny antony hanatanterana ny fifadikanina
isaky ny alarobia amin'ny valora sasamaraina zay rahantsika miasa amin'ireo sampana vehivavy lehibe dia mitoy amin'ny 12 rotoandro zany ao anatin'ity sekoly ny fitahiny ity zay mitondra lohateny hoe izy ireo dia naresy azy noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Tsy maintsy resy ny miaramila ny devoly, tsy maintsy resy ny fahalemena, tsy maintsy resy ny fahotana, tsy maintsy resinao ny ady rehetrarehetra sy ny fanafia amin'ny fahavalo zay misesilany amin'izao fotoana izao ary miomana ibata fandraisena noho ny amin'ny rahan Jesosy sy ao anatin'izao akatoko ny paska izao. Milohany ary anomezako anao ny toroteny mivantana tetsy amin'ny le trois frères andrefina Ambojanahary dia manasa anao ny tena koa andeha hivavakantsika hisaotra an'Andriamanitra. Raha eo misaotra anao manokana satria dia mbola manana n'ity fotoana androany ity afaka mahita sy manaraka ary mandre amin'izao fandarana androany izao. Ny teninao dia fanahy sy fiainana, tsy hoe renesina fotsiny nahita eto amin'izao fitalavitra izao fa mampitranga zavatra be dehibe eo amin'ny fiainany tsiraray avy ny fahitana ny ten'Andriamanitra tahaka nytony. Ary za dia mino fa anisan'ny voata manokana ity tokantrano, ireto lehilahy, ireto vehivavy, ireto vahoaka marobe izay mampandroso ny fandarana ireto, satria dia tsy ny tele tsy ny fandarana no mpandrosony eo anatin'ny tokantrano fa ianao mihitsy Jesosy nomeny laka atao anatin'izao tokantrano izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahaka ny tamin'ny fotoana lasa tompo rehefa tonga tao anatin'ny sambotrely ianao dia nitsahatra ny tafio-drivotra rehetra, dia tahaka an'izany koa amin'ity androany ity ninina karazana tafiotra ady olana zavatsarotra zay mitranga tao anatin'ity tokantrano ity amin'ny alalan'izao fandarana izao dia hitsahatra ny zany tafio-drivotra rehetrarehetra zany zany olana rehetrarehetra zany amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Amen. Dia iroso ao anatin'ny fandarantsika amin'ity androany ity fa fanamariana kely fotoana lehibe zany fotoanantsika amin'ity alarobia fa 17 ny volana avril ity etsy amin'ny les trois frères andrefana Ambojanahary mivalo ora sasamaraina ny vavaka fifadikanana dia mitoy amin'ny 12 ratoandro ao anatin'ny sekoly ny fitahina. Raha nanatrika ny fotoana tamin'ny larobia lasa teo ianao dia nafantatra hoe ay ve ohatrohatr' zany le izy, ay ve misy zany hoe ady ao amin'ny raha zany. Tadio tsara fa rehefa fitaovana no miady dia tsy maintsy fitaovana ihany koa rehefa basy no entin'ny fahavalonao dia basy koa ny entinao miady aminy. Rehefa fanahy no miady aminao dia nidikan'izay tsy maintsy fanahy ihany koa miady amin'iny vao mifandanja ilay izy. Raha ohatra ka raha koa no namatoran'ny fahavalo antsika tamin'ny alalan'ireo ray aman-dreny sy ireo razambe ka mahatonga ny fiainantsika ohatra ny tratrana limitation, ohatra ny tsy mety afaka olana mihitsy fa dia mifamatotra amin'ny olana mandrakariva, tsy mety afaka anaty fahalemena fa dia ohatra ny misy fahalemena foana, misy karazam-pahotana foana mangeja sy mamatotra dia tadio tsara fa ny raha tsy maintsy miady amin'ny raha. Zay no mahatonga ny telo hevitra ity manao hoe izy ireo dia naresy azy noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry. Fotoana lehibe zay anafahana anao andraisanao fandresena, andraisanao fahasalamana, filamina ny tokantrano ary fivoam-piainana mahagaga avy amin'Andriamanitra ny fotoanantsika amin'ity alarobia ity etsy amin'ny les trois frères andrefana Ambojanahary manomboka amin'ny 7 ora sasamaraina dia mitoy amin'ny 12 ratoandro ao anatin'ny sekoly ny fitahina izany. Mirary ny fitahin'Andriamanitra amintsika rehetra ndao ary hoarana ity ten'Andriamanitra ity. Tonga ny fotoana andraisanao fandresena ary atonga ny fahavalo iankoaka eo anatrenao ao anatin'ity volana avril iray manontolo ity manomboka ny alarobia ho avy izao dia hianatra isika ao anatin'ity seminaire goavana be ity zay nampitondraina ny lohateny hoe izy ireo dia naresy azy, izy ireo dia naresy azy. Ny maraina amin'ny valora sy sasany dia ao anatin'ilay vavaka fifadikanana fa rehefa migadona kosa ny amin'ny 12 ratoandro dia hianatra isika ao anatin'ity seminaire lehibe sy goavana ity zay ampianarana anao ny fanalahidy avy amin'ny soratra masina, hanatanterantsika vavaka lehibe sy matanjaka, tsodrano sy tenim-paminaniana, tenim-pasoavana zay anosika ny fiainanao ao anatin'ity volana ity ho amin'ny fahombiazana sy ho amin'ny fahatsarana rehetra. Ianao te hiaina ao anatin'ny fitahin'Andriamanitra goavana, te hiaina ao anatin'ny fahasalamana, te hiaina ao anatin'ny filaminana tokantrano, te hiaina ao anatin'ny fisokafam-piainana, asa sy fiainana mandeha tsara, tokantrano sy fiainam-pitiavana milamina tsara, ara-panahy
mahery sy matanjaka tadidio fa misy ady tokony ataontsika ao amin'ny tontolo ny fanahy sy ao anatin'ny vavaka zay tanterahantsika ao anatin'ity volana avrila iray manontolo ity. Andeha ary isika rehetra ifampitaonina hoetsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary amin'ity alarbi ity amin'ny 12 ratoandro ka hatramin'ny 2 ora. Izy ireo dia naresy azy tokavadolo tompoko tsy misy fandresena raha tsy misy ady ka tamin'ny herin'ny tandroantsika tsy hoe nipomy tamin'Andriamanitra akory fa tsy nanaiky le menana ny amin'ireo karazana fandemety-tsaina fanakiviana sy fahababoana taon'ny satana amin'ny fiainantsika. Ary misaotra anao tamin'ny fahatongavanao tamin'ny herin'ny tandroany sy ny fahatongavanao androany ary mbola fahatongavanao amin'ny herin'ny androany. Efa nanomboka ny ady tamin'ny herin'ny tandroany ary dia itoy zany isy raha mandrika ara-panahy eto amin'ity toerany ity ary maminano anao fa ninina fahababoana fanafiany satana fangejanana maritra anao hatramin'izay ao anatin'ity ten'Andriamanitra ity tsy maintsy mandao anao satana sy miaramila rehetrarehetra ary tsy ao aminao ihany fa ao amin'ny ankohonanao sy ny tokantranonao tsy maintsy mandao anao satana androany zay minao zany sady mitia tanana mika hoe amen 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 amen. Misy ady ataontsika eto tamin'ny alarbi fahatelo ny volana avrila androany fahafolo amin'ny herin'ny androany fahafito ambin'ny folo ary mitoy mandritry ny ray volana dia toizatsika zany lo hevitra zany. Misy ten'Andriamanitra anankiray sarotra vahana atao amin'ny Romanina toko fahafito dia ny andininy 5:10 ka hatramin'ny 7:10. Mino fa olona manakaja ianao sady manam-pahendrena ihany koa ka tsy olany andro mivezivezy. Romanina toko fahafito dia manomboka amin'ny andiny 5:10. Romanina toko fahafito ay ve za tia amin'ny Romanina 5 gaga be hoe aiza reza toko fahafito dia ny andininy 5:10. Ino tsara mba ho azonao fa izay ataoko dia tsy fantatro ahoana hoy avereny ray mandeha fa izay ataoko dia tsy fantatro fa tsy izay sitrako no ataoko fa izay alako no ataoko. Averiko ray mandeha eo amin'ny andininy 5:10 fa izay ataoko dia tsy fantatro fa tsy izay sitrako no ataoko fa izay alako no ataoko. Tonga dia mandigny antsika andininy 7:10 fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa izay ratsy tsy sitrako no ataoko. Averiko nay mandeha fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Be dia be amintsika ny akamaroantsika mametra-panontaniana manao hoe fa maninona ny manao an'ity zavatra ity, fa maninona miaina amina fiainana takan'izao, fa maninona ny mbola manana toetra takan'izao, fa maninona ny mbola manana fiainana takan'izao. Zany efa mpanompon'Andriamanitra ary efa miady isan'andro mba hareseny io zavatra io. Nefa na dia miady mafy azy ianao ary tsy tianao an'izy dia maninona misy zavatra manery ianao hanao an'ilay izy. Za tena mahita fa ny olona anankiray vao nandray an' Jesosy tsy te hanota izy ary tsy te hiditra ao anatin'izany, te hisaraka amin'izao tontolo izao. Marina sa tsy marina? Fa arakaraky ny ezan'ilay mpino sy ilay kristianina hiala ao anatin'ny fanaon'izao tontolo izao
hiala ao anatina fahotana, hiala ao anatina fahalemena sy fakapana dia mahagaga. Fa amin'ny fotoana tsy ampozina izy dia manao zay zavatra tsy fantany ary manao zay zavatra tsy tiany atao. Nisy tovavy anankiray fona aminareo fa zany mihitsy le tantara. Mpivarotena ny reniny, dia rehefa mivarotena ny reniny dia niasa faratampony, satria zao ny fanirian'ilay reniny manao hoe zay efa nilozan'ny vadiko, ka na amin'ny fomba ahoana tsy maintsy tafita ity zanako vavy ity, ary asa mafy na dia amin'ny alalan'ny fivarotan-tena azy, mba tonga n'ity zanako ity hianatra tsara dia anana diplôma, anana trano, anana zavatra ampiadana azy any orinany, ka tsy anao an'izao zavatra ataoko zao. Zay zany ny fanirian'ilay reniny hoe hiasa mafy izy, hitady vola izy, hividy trano izy, hividy fiarakodia izy, anao zay tafitan'ilay zanany vavy izy, hianatra eny amin'ny université, ary atonga n'ilay zanany vavy azo diplôma, anana ny maizy azy, mba tsy hanaraka ny dia zay nalen'ilay reniny. Nampalahelo tratran'ilay reniny ihany ny tanjona, tonga ny tamin'ny toerana faran'izay ambony ny fiainan'ilay zanany, satria tena vita trano izy ary nazo fiarakodia. Le zanany ihany koa anisan'ny olona mba havara-pianarana, fa vokatry ny fijangajangana diso tafa ohatra dia narary io reniny io vehivavy io dia maty tao anatin'ny fahotana. Misy aretina tsy sitrapanafody zay tsy ambarako anareo eto, nazo lay ramatoa dia nanomboka ny akely ny heriny, ny hereraka izy ary tsy navita ny asany intsony. Rehefa hiala iny izy dia zao ny teneny tamin'ilay zanany vavy, anaka, ianao malala ny fiainako, fa reny tsy mba modely tsy fakanatahako. Namelomako anao sy nananganako an'ireo zavatra rehetrarehetra eo dia fivarotan-tena. Mba maniry anaka tsy hanaraka an'izao lalako zao ianao, fa ratsy zao lalako zao, ary vokany marary azao. Araka ny tenen'ny dokotera tsy ho velona tsony fa ny vitsivitsy izy. Tomany le zanany vavy dia ny teny manao hoe neny menina aminao fa tsy ianao an'io zavatra io, satria efa navelanao any zavatra rehetrarehetra, efa nomenao trano efa nomenao fiara, efa nomenao lovabe. Maty le reniny tao anatin'ny fahotana. Fa nampalahelo dia ity, rehefa nanomboka nya lehibe le tovavy dia nisy zavatra nanaingy azy. Izy sy te hanao an'le izy izy sy te hivarotena, hitany mihitsy hoe inona fatin'ny reniny inona tonga ny renina azo aretina tsy sitrapanafody dia mandà le tovavy, le tanora manao hoe za tsy hanao an'io, za tsy hiditra amin'io, za tsy hivarotena zany, za tsy hijangajanga zany, za tsy araka amina vadin'olona zany, za manana ny ampy Fa rehefa nandroso fotoana ilay tovavy tena gaga, fa nanomboka nanao an'io asa ihany koa. Ary ny azy indray tsy mitovy amin'ny reniny. Ny reniny dia hoe hitady vola mba hanangan-javatra ho an'ilay zanaka tsy hanaovana an'ilay asa. Fa neny ty tovavy ty manana fiara izy, manana trano, manana zavatra maro isan-karazany. Fa misy zavatra manery azy andeha hivoakala, dia andeha hijangajanga, andeha hivaroteny. Rehefa anontaniany olona izy, anontaniany fianakaviany, angaha tsy fantatrao fa ny reninao zay niteraka anao dia tena nijangajanga faratampony ary mpivaroteny, ary io nafaty azy. Ka maninona ndray ianao efa hitanao zao fa ratsy ny fiainany reninao ary zay nafaty azy, manina ianao ny mbola miazakazaka manao an'io? Dia zao no ten'ilay tovavy, tsy fananiko, tsy haiko mihitsy ozy izy, za tsy te hiditra amin'io, za tsy te hanao an'io, za tsy te hivarotena, za tsy te hijangajanga, fa misy zavatra manesika atao anatiko, anao an'le izy. Ahoana ozy izy mbola aza amin'ny Baiboly? Ahoana ozy izy?
fa izay ataoko dia tsy fantatro. Misy amintsika mametra-panontaniana hoe fanahoana no manao an'izao. Za mpanompon'Andriamanitra, za kristianina, za zanak'Andriamanitra, fa maninona no mbola manao an'ity zavatra ity? Dia mazava tsara ny voalazan'ny Baiboly eo amin'ny 9:7. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Tamin'ny fotoana ianao tonga mpanompon'Andriamanitra, tonga zanak'Andriamanitra, dia indrandray misy raha mbola miteny ao anatinao, misy raha mbola mikoriana ao anatinao, misy raha mbola miredareda ao anatinao ary manainga anao anao zavatra tsy tianao atao. Be dia be ny kristianina matsapa manao hoe tsy mety mifamaly aman'olona, tsy mety miady aman'olona. Fa nola inona ao anatiny? Nola raha ao anatiny. Dia gaga izy manao hoe fa maninona ny miady aman'olona, fa maninona no tsy mahay miara-maina aman'olona, nefa zahay fampivavaka mpanompon'Andriamanitra. Tsy mety eny izany, tsy azoko atao eny izany. Fa maninona no misy manesika manao an'ilay zavatra? Nisy tanora lahy anankiray, ohatrany hoe fitsangajangana ny resako amintsika, fa misy toetra be dehibe mbola mikoriana ao anatin'ny rahantsika, ary mila resinao eo androany. Tenenina manao mila resinao eo. Dia lazao izy mandray raha vaovao ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mino zay teniko zay manao amainina faran'izay mafy izy. Aza seho hitan'ny Satana mihitsy hoe nona ianao. Nisy zazalahy anankiray teneniny reniny, anaka, fona aminao dadanao gadra mandrapahafaty, zokonao lamatoa gadra 7 taona, ny zandrinao, ny zokonao manarakaraka anao dia migadra 10 taona maro. Ka miteny aminao anaka, ianao ohatra mba miditra am-piangonana ihany, aza manaraka ny dian'ny rainao sy ny rahalanao ianao, fa overy ianao mba antenaiko. Matokisa ianao reny ozy izy ilay zazalahy, fa satsy ianao an'izany. Fa nampalahelo rehefa lehibe izy, inona no nataony? Nangalatra ihany koa izy, sady namono olona, dia nigadra tany am-ponja, mitovy amin'ny rainy sy ny ralahany. Misy karazana fianakaviana ny ry havany, maty firin'ny pôlisy ny akamaroan'ilay fianakaviana. Dia mametra-pianontaniana izy mianakavy manao hoe fa maninona tsika manao an'ity fiainana ity, nefa efa loza amin'ny tatao. Fa maninona ianao no mbola manao ny zavatra io, nefa henonao hoe ratsy ary tsy mety aminao le izy. Ny antony dia tsotra, misy karazana raha mbola mikoriana ao anatinao. Ary zao tsika reto dia tsy malala, fa tany aloha tany tamin'ny andron'ny razambe sy ny ray aman-dreny, na ianao na iza, possible nisy zany. Nisy karazana fifampivarotana tamin'ny alalan'ny raha, na ihany koa pacte tamin'ny alalan'ny raha. Io rehefa manompo an'Andriamanitra ianao tsy tonga dia miova ho azy fotsiny zao ny raha ao anatinao, fa misy karazana ady tsy maintsy atao. Ary zay ny ataontsika eo, zay ny ataontsika eo. Zany angeny mahatonga ny kristianina be dehibe gaga, tonga saina tena valalanina mihitsy manao hoe fa maninona no manompo an'Andriamanitra, fa ny fiainako tsy mety misokatra, fa maninona ny tsy mety maharesy an'ity zavatra ity, fa maninona ny tsy mety afaka reto zavatra ireto, fa maninona ny tsy mety misonitra mihitsy ny fiainako, fa ny voalohany nanompoako ny tompo dia io ihany ny fiainako hatramin'izao, ary ohatra ny tomemidina ary indraindray. Satria misy famatorana amin'ny alalan'ny raha izay miazona ny fiainanao, ny ara-panahinao sy ny hoavinao rehetrarehetra. Fa soa ihany ianao fa tonga teto amin'ny telarby ity.
anisan'ny olona tsy maintsy ho afaka ianao androany, ary anana fiainana vaovao ianao. Ampandresy ianao Jesosy, ampandresy ianao Jesosy, ampandresy ianao Jesosy, ampandresy ianao androany Jesosy. Zay mino fandray fandresena izy androany a, sady mitea tanana mirakoraka hoe haleloia. Tenenina manao zafady hibata fandresena ianao androany, na amin'ny fiainanao, na amin'ny ara-pananao, na amin'ny hoavinao. Amen sa tsy amen? Fa be dehibe amintsika miteny an'izany. Avy manao an'izy ianao dia menatra, manongo teny, mametra-panontaniana. Fa maninona ry zany manao an'izao? Efa tenenina foana ao am-piangonanay hoe tsy mety zavatra ity, zao ny vokan'ity zavatra ity, fa maninona ny mbola manao ihany? Misy raha mifamatotra ao, misy raha mikorina ao, misy raha miredareda ao, zay manosika anao anao zay tsy hitrakao, anao zay tsy tianao, zay zavatra tsy irianao mihitsy, zay zavatra tsy tianao atao mihitsy, ny asain'io raha io ho tanteranao. Zay zavatra tena marikoriko anao, mialatsiny amin'ilay fitenenana, zay zavatra tena alanao mihitsy, ianao olona malala tsara, fa ratsy ny fisotroana sy ny fidoroana, ratsy ny fitsangazangana, ratsy mamitak'olona. Fa gaga ianao fa reo zavatra tena eritreretinao hoe tsy tianao, tsy mety aminao, tsy azonao atao re mihitsy, misy zavatra manesika anao ao anatinao, tsy maintsy ataonao io zavatra io, tsy maintsy ataonao io zavatra io, tsy maintsy ataonao io zavatra io. Mihodina ianao, mitady lalana ianao, manantona mpanompon'Andriamanitra ianao, atao délivrance, hoentina mambavaka ianao, mangatabavaka eto sy eroa, fa gaga ianao fa mbola tafiditra ihany ianao, dia eo ianao mametra-panontaniana. Fa inona marina ny tena problemako? Ny problemanao any anaty raha, ary ao anatin'ity Pasika 7 ity, ampandresenao Andriamanitra. Iova ny tantaram-piainanao, iova ny tantaram-piainanao, iova ny tantaram-piainanao, sady mitsangana ny manao amainina no mitea tanana mafy tsara. Raha mino an'izany ianao, mafy tsara le amainina. Tenenina manao mitsanganana eo amin'ity Pasika ity, iova ny tantaram-piainanao. Dia lazao izy, iova trany anaty rano fiainanao, amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Alleluia. Mazoto toerana tompoko. Zany ny antony io, misy raha mitondra atsika, mitona atsika, manery atsika mihitsy azy. Maheno tsika, misy mpanompon'Andriamanitra, ampiasain'Andriamanitra be, miredareda be, mitoroteny, manao fagagana, mandroka devoly, manao an'ry vetivety tampoka eo, tonga dia lavo. Na ianao ary tsy mino, est possible ve zany? Fa nanina izy ny lavo, fa nanina izy ny tratran'izany? Satria izy mafana fo, izy miredareda, izy manao asan'Andriamanitra, fa misy raha mifamatotra mbola mikorina ao anatiny. Firy aminareo nahita mpanompon'Andriamanitra nampiasain'Andriamanitra fa lavo, tsakany ny tanany, ary mbola nisy tsy nahita mihitsy. Fa be dehibe zany, mafana fo, mahery mivavaka, manao asan'Andriamanitra, mandroaka devoly, mitoroteny, manao an'ry vetivety eo ianao tampoka mivavao. Lavo ny pastera ihany, lavo ny le mpanompon'Andriamanitra ohatran'izao. Ny antony rety tsika sendrasendry, fa efa nisy zavatra velona tao anatiny, korina tao anatiny, nanjaka tao anatiny, zay nitaona azy mandrakariva, fa nanohatra izy, niady izy mandra-palaviny. Fa ianao indray hiady androany, fandray fandresena ianao, ary tsy ho voataonan'io raha io intsoina ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha la malala mila manao amainina mafy ny rahalahy rehetrarehetra, ny anabavy rehetrarehetra mila manao amainina tena faran'izay mafy, tsika rehetra miaraka mila manao amainina mafy tsara. Alleluia. Izy ireo dia naresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry. Rehefa miady zavatra mitovy no afaka hiady. Raha fanahy miady aminao dia tsy maintsy inona ny adivana aminy? Fanahy. Rehefa rà ny olanao dia tsy maintsy inona miady aminy? Tsy maintsy rà. Ary zay niady eto androany, ady ao anaty rà. Fa ahoana, fa maninona ary ty zaty? Fa maninona mahazo ahy? Fa inona ny olako?
mahita mipaita-po aminao ianao sy ny ray aman-drenao manatokantrano tsy milamina, mety ny sarabady mihitsy ny ray aman-dreninao, bebe na dadabe na idady. Dia ianao efa mivavaka dia malala tsara manao hoe ratsy ny misarabady, dia manohatra ianao fa gaga ianao amin'izao fotoana izao fa miroso makany ny tokantranonao. Manao izay zavatra tsy tianao atao ianao, zavatra tsy mahafinaritra anao mihitsy, zavatra tsy mahafaly ianao, zavatra tsy irianao, nefa misy manery ianao hanao an'ilay izy, satria zavatra ny anaty raha ilay izy, korinao anaty raha. Ary io na io blocage mahazo anao io azy, io ady tsy mety resinao io, ny zavatra ataonao rehetrarehetra miantona. Ohatra ny misy olana tsy mety resy, aretina, fahababoana tsy mety resy, dia gaga ianao hoe fa ahoana marina le manompo an'Andriamanitra e, fa maninona no mivavaka manompo an'Andriamanitra nefa ty zavatra ty tsy mety resy. Mety io zavatra io mihitsy nge ny taonanao tao amin'ny tompo e, io olanao io, fa gaga ianao zao fa ianao voataona an'le olana tao amin'i Jesosy, fa le olana ny taonanao tsy mbola mivahatra amin'ny androany. Dia indraindray ianao rehefa mahery tsara ianao dia tsy te halala ninina manao hoe za ranga tsy maintsy makany an-danitra, za tsy maintsy mandroso, fa rehefa somary rerajeraka ny ara-pananao dia eo ianao ny tonga ny fanontaniana fa maninona ary ty za ty. Ny olona ao am-piangonanay to mijoro vavolombelona daholo mahita fahagagana, misokatra ny lalana, afaka mitrosa, milamina ny tokantrano, endry ny vady sy ny zanaka, sitrana amin'ny aretina, fa za maninona? Mila fanafana any anaty raha ianao, ary aza manamelo tena fa androany ny fandresenao, androany ny manomboka ny fiovan'ny zavatra rehetra. Alleluia, oya hoe alleluia. Manomboka ny fiovan'ny zavatra rehetra, manomboka andeha tsara ny zavatra rehetra, manomboka hisokatra ny lalanao, ilamina ny tokantranonao, ho salama tsara amin'izay ianao, ho tahina Andriamanitra amin'izay ianao. Ary misy olona eto hanohy io raha io rehefa tonga eo amin'ny varavarana sy ny fotoana sy ny toerana tokony andehananao lavitra ianao dia misy misotona anao iverina, efa hitanao mihitsy hoe lasa ianao, lasa tsisy manelingela ntsony, tampoka eo misy zavatra misotona ndray ianao iverina any amin'ny toerana nisy anao teo aloha. Ianao nefa efa mahita mihitsy manao hoe tsisy manakatsakana ntsony, tsisy manelingela ntsony, tsisy olana ntsony, lasa amin'izay hiakatra amin'izay ny fiainako, hisidina amin'izay ny fiainako, vetivety eo nisy zavatra nisotona anao tampoka ary ambany ianao. Fa amin'ny alalan'ity ady androany ity tsisy hiazona anao ntsony, tsisy afaka nakana anao ntsony, le amainina mafimafy tsara le amainina, tsy misy afaka hiazona anao ntsony. Andeha lavitra ianao io, andeha lavitra ianao io andeha lavitra ianao io oya hoe andeha lavitra ianao io. Alleluia, alleluia. Tsofiranina manao zafady, miomany ianao fa ambadiky ty afatra ity ianao andeha lavitra ianao, satria hiala eo aminao resakana rehetra hoe lazao izy. Miainga avy any anatin'ny ranao io, avy any anatin'ny ranao dia miteraka fiainana, ny ra dia miteraka toetra, fiainana ary fanahy. Dia ino no manaraka an'ilay olona sy manaka anazy tsy andeha lavitra, tsy ho tonga any amin'ny tanjona zay iriny. Firy amintsika mametraka projet rehefa voalohan'ny taona, reto ny any tanjoko sy ny faniriko, tsy maintsy tratrako reo amin'ny anaran'i Jesosy, za miaraka amin'i Jesosy tsy maintsy lasa lavitra, fa magaga dia ity raha raisinao anao tsara le izy, zavatra mifanohatra zay tsy tianao akory no mitranga mandritry ny taona. Ary zarazara raha misy ray na roa mitateraka ao anatin'le fandrianao, satria misy zavatra miaina sy mandendeha ao anatinao zay manakana anao tsy andeha lavitra, manakana anao tsy ahomby, manakana anao tsy havanona, manakana anao tsy ho mpandresy. Jerenareo tsara,
ozy izy farao avelako andeha nareo fa aza mandeha lavitra zany rehefa tady ho lasa lavidavitra nareo dia tsy maintsy miverina eto amiko nareo fa tsy mahazo miala lavitra be zany dia misy fiainan'olona ohatran'izany mihitsy ohatrany mandeha ihany a ary amin'ny fotoana amin'izay tena iainga andeha lavitra be io fiainana io dia misy zavatra misarika azy moramora hiverina eo amin'ny toerana misy azy fa ianao mijery ah io miaino ah io miomana fa andeha lavitra ianao ary sokatra ho anao ny varavaran'izao tontolo izao tsy eto Madagasikara ihany fa eran'izao tontolo izao miomana fa andeha lavitra ianao miomana fa andeha lavitra ianao alleluia andray raha vaovao ianao androany ho mpandresy eo amin'ny raha ianao halleluia victory in the blood of Jesus zay ny lohateny tiavatra ty fandresena ao amin'ny rahan Jesosy victory in the blood of Jesus fandresena ao amin'ny rahan Jesosy ninina fiainana fanahy toetra farim-piainana manaraka anao anatin'io raha io ho resenao eto zany androany tsy misy mialamainy zany androany ary misy olona eto a fona aminao miteny an'ity ty fa tena fandatsan'ny olona ianao vao miresaka ny olona dia mandatsy vao miresaka ny olona dia maneso anao zany hoe nipejy ny tantara-piainanao dia eso latsy ranomaso fahoriana fahantrana fijaliana fambaraka zany foana fa manompoka androany alarobia hivadika ny pejy ary ahita ny olona rehetrarehetra fa ianao dia misanatra miakatra tahina Andriamanitra mandresy mitafonahitra tsy amplemena anao oka iorakoraka mafy ianao fa ora fandresenao zao alleluia somary raisy tanana kely mihitsy namanao dia teneny izy miomany ianao fa andeha lavitra ianao hoe dia lazao eny izy tsy isy asakana anao manomboka androany mila amen na mafitsara zany alleluia na fanana toetra na fiainana ninina resinao zany androany izy ireo dia naresy azy noho ny amin'ny rahany zanak'ondry hatramin'ny vavahanao ngamba mialehibe megoavana foana ny adinao dia gaga ianao hoe ty ve le azo fijaliana e ty ve le fizantoetra sahina ny anton'izao za toatra mba mivavaka manompo an'Andriamanitra ihany fa maty ny latsan'ny olona enjen'ny olona aratsian'ny olona ary ny tena marina noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra fotsiny manao hoe zay mahatratra amin'ny farany no vonjena dia mamikitra eo amin'ny sezanao ianao fandandray ianao fa momonina ny anaty any hoe ahoana mariny ty mivavaka ty fa maninona ny olona tonga dia miazakazaka dia lasa fa maninona ny mbola mirakitra eto amin'ity toeranyty ihany androany ny torinao mandray ny anjaranao ianao androany hoia hoe mandray ny anjaranao ianao androanitra nareo any rindrinany mandray ny anjaranao ianao androanitra alleluia mila manatanteraka ady ao amin'ny ratsika androany ary maniry ho anao zay tsy afaka mifadianina androany fadianina amin'ny heriny larobia fa 7 amin'ny 7 ora sasa maraina mila miadsika tsy tokony avelanao andeha fotsiny fiainanao manao hoe zao mihitsy angamba nefa lahatra zao nefa anjara voatendry sy ny sisa tia Andriamanitra tsy nanoratra olona sy namorona olona hijaly arary lava tsy planin'Andriamanitra zany fa misy zavatra velona mikorina manjaka miaina ao anatinao zay mahatonga ny fiainana io zay ny antony ozy izy lay voalazan'ny romanina teo averiko ihany mba azonareo tsara ny dikany toko fa 7 dia ny andininy 5 fa izay ataoko dia tsy fantatro fa tsy izay sitrako no ataoko fa izay alako no ataoko io raha io no manery anao anao zavatra tsy tianao atao tsy tianao zany misarabady zany misy fiainana be deaibe ataonao amin'izao fotoana izao ary be deaibe ny olona tsy mahalala an'le izy fa secretnao rery fa za mitory teny eto io Andriamanitra mahalala an'io misy aminareo manana fiainana
misy secret, misy mystère amin'ny fiainanao. Na ny vadinao andefa mandrinao ary tsy mahalala izy, fa Andriamanitra zay toriko aminao zao fatany io, fatany io. Karaha tojo zao teny zao ianao, aza miafina ao ambadiky ny fahalemena, fa raiso ny rahan Jesosy androany dia ho mpandresy ianao. Mila miady ao amin'ny raha ianao rehefa avy eo, ary aza manaiky tsony hoentin'io raha io zay ho famatitra amin'ny fiainana, ka mitarika ianao hanao zavatra hafa anaraka andreo zavatra efa nataon'ny ray aman-drenao sy ny razambenao. Ary tady dio ty teniko ty, fa amin'ny fotoana tsy resy ao amin'ny rahanao io olana io dia hipita ao amin'ny zanaka ao. Ary ny zavatra anankiray rehefa mipita ao amin'ny zanaka, avy 10 eny, avy 4 eny, avy 5 eny, ny olona teo amin'ny ray aman-dreny. Zany izy io. Zay ny mahatonga an'ity fotoana lehibe androany ty hoe ady ao amin'ny raha. Aza miafokafona amin'ny fialantsiny ianao, aza miafokafona hoe olombelona ihany ny tena, aza miafokafona manao hoe mpanota mandihy tany manina moa izy teo, tsy maintsy sola afaka, ary mandihy lololanitra tsy maintsy any amin'ny ohabolana hafa zany ny azo atao, fa atao amin'ny lalan-danitra zany tsy mety. Ozy izy ny boky ny Apokalipsy miverimberina imbaly ao amin'ny Apokalipsy manao hoe zay maresy, zay maresy, zay maresy. Ka mila miady ianao androany, saotra n'Andriamanitra fa fifadikanina androany ho an'ny maro zay navita n'izany. Fa zava-dehibe io, zava-dehibe. Tiako hisy zavatra mihiratra mihitsy eo masom-pananao zao, ary tsy anaiky io zavatra io, zay mitona anao anao zavatra tsy mety, zay mandrisika anao ho any amin'ny lalana tsy hitakao, tsy tianao, tsy irinao. Tiako ianao hitrotra mihitsy androany ka hiady amin'izany. Aleluia. Fa tsy fiainan'Andriamanitra zany, fa raha mikorina zay mifamatitra avy eny amin'ny ray aman-dreny sy ny razambe ary nampifamatorana tao amin'ny Satana. Haitsika tsara ny tantara malagasy, fa malagasy zany ny ray aman-dreny sy ny razambe nanompo sampy, ary ao anatina fanompo sampy dia misy fifampivarotana. Zany hoe rehefa manompo sampy zao ny olona anankiray, tsy ataoko amin'ny tenako fa tsy za tsy mila an'izany, olona anankiray dia zao ny ilain'ny devoly amin'ny olona io, omeko anao zay tetavinao, fa anay ny taranakao faramandimby. Ary porofon'izany, ndany ianao mitady raha, na rahana koa, na rahana inona koa izy teo, rahanomby na rahana koa, na rahan'olombelona mihitsy azy, ampifamatorana an'ilay taranaka faramandimby, le taranaka le olona amin'ny fanahy io. Zany hoe ny fanekena natao tamin'le taranaka zany tsy resaka ambava fotsiny, fa tany anaty raha. Dia zay ny mahatonga ny mpino sy ny kristianina be dia be efa mivavaka manompo an'Andriamanitra, fa hitanao hoe misy zavatra be dia be tsy tiany tanterahana, tsy tiany atao, nefa ataony ihany. Ary rehefa avy manao lizy izy dia mametra-panontaniana, ary latsanena mihitsy manao hoe fa maninona no manao an'ity zavatra ity nefa tsy mety, dia mbola ataoko ihany. Any amin'ilay fifanekena amin'ny raha ny olana amin'izay fotoana izay. Androany alarobia tsy misy na dia iray azy hiala maina eto amin'ity toerana ity. Amafisiko ihany fa manomboka androany ny fotoana fandresenao. Anova ny fiainanao Andriamanitra, anova ny fiainanao Andriamanitra. Zay mino sady mitia tanana mika hoe amen, amen, amen. Ataovy mata tsara mihitsy ilay amen anao azafady. Mafimafy ihany le amen. Ampandresenao Andriamanitra, anova ny tantaram-piainanao izy. Halleluja, halleluja. Sady ambony tanana manao hoe halleluja. Jerenareo tsara.
aza matahotra nareo teknisiana fa ezaka be fa bediny vatoko am'le miafinao ambadika mpoto fa ezaka efa te andeha io fa miezaka raha manaraka fandarana any amin'ny tele anao dia miafinao ambadika mpoto foana mety madamako nefa raha misy fiadina anankitelo men'Andriamanitra atsika ary mila ampiasainao io androany alarobia melohan'ny alanao eto ny trosa ny aretina korotana tokantrano tsy fahavanonana lokazy tsy fanjariana amin'ny zavatra atao ninina mety karazana fahababona zay ambabony satananao tao alohan'ity fotoana ity mila mihitsana miala eo aminao zany ao ambadiko zao fotoana zao tsy azo ekena tsony mihitsy hoe mpanompon'Andriamanitra ianao nefa mbola babona ao amin'ny tany Egypte misy ianao nefa ianao any an-danitra tsy azo ekeny zany zavatra voalohany a Matitoko 4 dia ny andininy farokatra amin'ny fafolo Matitoko 4 dia ny andininy farokatra amin'ny fafolo taven'izao ny tananao raha mbola ao ianao raha mbola manaraka tsara ianao raha vao mahita olona maromaro matory dia ajanoko ty Matitoko 4 dia ny farokatra amin'ny fafolo rehefa niady tamin'ny Satana Jesosy tao anaty fifadikanana mihitsy ohatr' zao rehefa avy mifadiana ohatr' zao dia Jesosy sy ny teny manao hoe miala ianao Satana satria zany Jesosy miala ianao satria za dia Andriamanitra velona fa hoana ny teneniny eo amin'ny andininy farokatra amin'ny fafolo inona no nampiasainy voasoratra hoe rehefa miady amina fanaratsy na amin'ny herina devoly na amin'ny hery miasa any anaty raha sy eo amin'ny fiainanao dia tsy miteny fotsiny ianao manao hoe miova ny rahako fa misy ten'Andriamanitra tokony hifanaraka amin'izany tsy miteny fotsiny ianao manao hoe resy ny devoly resy nareo Satana any ambany faladiako nareo osy Satana any ambany faladiako efa resy tanteraka fa misy devoly tsy azonao atao an'izany satria misy grady misy ambaratonga fahefana ao amin'ny Satana ary amin'izao andro farany izao dia namoaka an'ireo miaramila mantanjaka izy ozy izy ny Apocalypse 12:12 manao hoe loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina any aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisany androny nampiakariny daholo ireo manam-boninahitra sy be grady tany amin'ny elo misy devoly voaroanao fotsiny hoe miala ianao irakiraka reny tonga dia lasa izy mandeha verina any amin'ny aniraka azy fa misy fanahy drinadrindra zavatra mifamaritra tamin'ny olona nisy devoly zay zao ny tenen'ilay fanahy tao anatin'ilay vehivavy 900 taona ozy izy mipetrahanay tamin'ity olo ity digaga le vehivavy ary eo amin'ny 70 taona mahery ka hoana no 900 taona nareo dia zao ny tenen'ilay fanahy ny taranaka rehetrarehetra teo aloza izy ka hatramin'ity vehivavy ity tao anatin'izay 900 taona zay dia nafatotra daholo navelana niditra any am-piangonana ny sasany fa zay mbola manababo azy mangeja azy ary mampahory azy ka rehefa manohatra ny Satana ianao mitenena toko sy andininy mitenena ten'Andriamanitra mba hafonja tsara ary hanam-pahefana tsara ny vavaka ataonao sy ny teny anoheranao ny Satana zay ny voalohany rehefa manao délivrance zany na miady amin'ny Satana na manohatra n'ireo tafika rehetrarehetra lefa ny devoly dia tsy miteny fotsiny hoe miala fa misy ten'Andriamanitra tokony hotononao ao tokony lazainao ao misy rahalahy anankiray zay 7 andro sy alina ty rahalahy ty mifadianina niaraka tamin'ny devoly PDB ny mystère ny fiainany fa izy dia karazan'olona tena nanao pacte tamin'ny devoly 7 andro izy ny fadianina zany hoe karazana devoly
efa any am'le manao mazireny izy zao raha ohatra ka hiditra amin'ny rindrina tsika io ndraindray ne mieritreritra hoe mpamosavy mijana eny an-tokotany fa misy mpamosavy miditra ao an-trano fa tsy hitanao invisible zao ny teneniny misy mokle teneniny de miditra eo amin'ny rindrina izy nga mikitika ny varavaranao fa tonga de miditra eo amin'ny rindrina izy de miseho izy ao an-trano zany hoe io rindrina io zany ohatrany tsy misy io aminy fa tonga de miditra izy de ao an-trano ohatra zany ny pouvoir atao anatin'ny tiralaty fa nanahirana ny vavaka an'izany de niomana daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra de mba nanao fifadikanana faran'izay vita milohan'ny délivrena satria eny ny tantaranka enao nge rehefa malalalala hoe zone adversaire de mba miomana koa enao mikotrany sa ahoana fa tsy efa enao hoe Chelsea ny fanandrina aminao de tsy ikotrana kory enao fa mieritreritra hoe resaka vitana fotsiny tsy maintsy mikotrana de ny vavaka be vao niantsika anazy de zao ny teneniny miala daholo fa tsy ampivavaka enao amin'io zany efa niomana be tena minara an Jesosy tsy maintsy may io andrano de nisy rahalahy zay ka le mandroaka devoly ndraindray samy manana ny filazany azy misy miteny may torana amin'ny afo de nen'le rahalahy zay ndray a ranonafo zay mihitsy ny teneniny de lasa saina ihany aloha hoe tsy any amin'ny afo be le izy misy ranonafo zany eny mety any aloha zany ranonafo de avy le rahalahy zay zao ny tenen'le fanatao anatin'le rahalahy tsy mahita afo mihitsy aho izy nankely azy ny tena marina za natakatra misy afo eo ary midonany amin'ny any a le vavaka ataon'le mpanompon'Andriamanitra be dehibe fa mbola mavita miakatra ihany le devoly zany misy fotoana satana efa resy fa mbola mavita miteny zavatra izy atonga ny finonao idina eo ambaniny tonga saina avy am zany lora lamba andraisako anjara ndray fa lora lamba ivavaka ho azy ndray ao io ary ozy izy vao nahita enao ary ty mahi kely tsy ampy calcium vao may atezitra ahoana tsara ty izy le teo kaiky so de mba io rahalahy io mihitsy ny tsy de volontsony zany fa so de mba le rahalahy eo vao niditra teo tsy ampy calcium ozy izy mantsy ka tam'izany mbola mahi kely jereo tianao ozy izy mahi kely midekale ary eny mihitsy eny hoe midekale enao ozy ohatra ny tena fa ahoana koa aroa zany zay ny ozy izy manana pouvoir ohatr'zao hoe zay ozy izy ny olona ohatran'zao ny olona ohatran'zao mekoaka aminay reny fa nareto amin'ity fiangonany ity miseho manohatra anay de somary nitsoka kely zay aloha fona aminareo fa somary niala kely mihitsy any eritreritra izy misy zahatra ohatra ny tetaviny ty demoniaka anankiray ty de ery zareo le namana mbola nandroaka toy ihany za vao nyteneny an'le hoe tsy ampy calcium de lasa aloha niala izy marina tokoa zany ohatra ny ary tena fantatry le devoly raha hoe dekala eniko am'izay ny fanan'Andriamanitra namangy hitanao mahatonga ny devoly mahery io devoly io tsy irakiraka fa grade io mampiasa ten'Andriamanitra de za mbola mihoatra zary ohatran'ny enao ihany zany ianao hoe misy ka tam'izany mbola tsoatran'izao ny délivrance jereko zany de ampiasan'le ten'Andriamanitra mbatainy daholo le rahalahy rehetrarehetra kosy zavy eo mbola hiditra am'izao ihany
mitenena ten'Andriamanitra ieniko le feo de mahagaga koa ne tsy mahavoateny le ten'Andriamanitra ianao tratran'le matahotra loatra ianao. Inona moa zany ny ten'Andriamanitra tokony tenenina? Vao ny teneny zao teny zao a izao nisehon'ny zanak'Andriamanitra teny lavany asan'ny devoly resy ianao Satana tonga de nienjera le de miniaka le te-tananareo ohatra ny tsy mihiny tsara le te-tananareo. Tonga ny fotoana andraisanao fandresena ary atonga ny fahavalo iankoaka eo anatrenao ao anatin'ity volana avril iray manontolo ity manomboka ny alarbi ho avy izao dia hianatra isika ao anatin'ity seminaire goavana be ity zay nampitondraina ny lohateny hoe izy ireo dia naresy azy, izy ireo dia naresy azy. Ny maraina amin'ny valora sy sasany a dia ao anatin'ilay vavaka fivadikanina fa rehefa migadona kosa ny amin'ny 12 atoandro dia hianatra isika ao anatin'ity seminaire lehibe sy goavana ity zay ampianarana anao ny fanalahidy avy amin'ny soratra masina hanatanterantsika vavaka lehibe sy matanjaka tsodrano sy teny-paminaniana teny-pasoavana zay anosika ny fiainanao ao anatin'ity volana ity ho amin'ny fahombiazana sy ho amin'ny fahatsarana rehetra. Ianao te iaina ao anatin'ny fitahian'Andriamanitra goavana, te iaina ao anatin'ny fahasalamana, te iaina ao anatin'ny filaminana tokantrano, te iaina ao anatin'ny fisokafam-piainana, asa sy fiainana mandeha tsara, tokantrano sy fiainam-pitiavana milamina tsara, ara-panahy mahery sy matanjaka. Tadidio fa misy ady tokony ataontsika ao amin'ny tontolo ny fanahy sy ao anatin'ny vavaka zay tanterantsika ao anatin'ity volana avril iray manontolo ity. Andeha ary isika rehetra ifampitaonina hoetsy amin'ny les trois frères andrefa nambojanahary amin'ity alarbi ity amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 2 ora. Izy ireo dia naresy azy. Tokava dolo tompoko ya dia isorantsika ny namana teknisianina izay fandrindrana ny lafin'ny teknika nafahatsika nanaraka niny toroteny mahafinatra be iny melohan'ny amaranantsika ny fandarana dia hivavakatsika isotran'Andriamanitra karazana tsindry kely fotsiny fotoana lehibe ny fotoanantsika noho izany dia azonao atao mihitsy ny mitondra ny ankohonanao sy ny fianakavianao. Mety manana zanaka maditra ianao na mety manana fianakaviana zandry zoky manana fiainana hitanao mihitsy hoe misy zavatra mamatotra mangeja mampahory azy na ao anatin'ny aretina izy na ao anatina olana saribahana na rava tokantrano na mety mikorotana ny tokantrano amin'izao fotoan'izao dia manoro-hevitra azy ianao tsy mety milama le tokantrano misy faharavana na fampitena ihany koa mitrango eo amin'ny fiainany dia solution akaiky indrindra andeha araka hivavaka hoeto tanana mihitsy izy amin'ny alarbitia dia araka anompo an'Andriamanitra isika etsy amin'ny les trois frères André Fanambojanahary ao anatin'ny fotoana ny fifadikanina amin'ny valora sasamaraina dia mitohy amin'ny 12 ao anatin'ny sekoly ny fitahina ivavakatsika. Jehovah'Andriamanitra tompo ho anao ny dera sy ny laza sy ny finahitra mandrakizay ny amin'ny zavatra rehetra tanteraka teto amin'ity toerana ity, teto amin'ity fahitalavitra ity. Ianao dia miteny manao hoe matoky zay fa naresy ny tontolo zao na dia favaly efa resy ary Satana dia misy fotoana mitady hitondra fampiororona fanakiviana ao amin'ny sain'ny maro ao am-pon'ny olona maro amin'izao fotoan'izao ary be dehibe nitady ho kivy tady ho reraka manao hoe raha izao no to dia tsy ho vitako tsony ny fiainako. Tompo tamin'ny alalan'ity fandarana androany ity dia nanomboka nitraka ary manana fanantenana vaovao ny tsiraray avy zay nanaraka an'izao fandarana izao. Izy ireo dia naresy azy ho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Raha kofako amin'ny rahany Jesosy ity tokantrano ity toerana ity zay mampandroso n'izao fandarana izao ity rahalahy ity anabavy ity dia ny rahany Jesosy ny miaro azy mandrakotra azy ary dia tena hoe manan-kery eo amin'ny toerana misy azy. Karaha misy karazana fanatrehana fanahafo fanatrehana asana devoly na karazana fanaza alefan'ny olona eto amin'ity toerana ity dia amin'ny alalan'izao vavaka izao dia mandositra Satana miala eto amin'ity toerana ity miala eto amin'ity tokantrano ity amin'ny anara-mahery Jesosy noho ny amin'ny rany zanak'ondry dia ny rany Jesosy resy Satana ary dia mpandresy sady ireto mpanompon'Andriamanitra ireto. Misy karazan'olona tompo mihidy ao anatina blokazy ny fiainana ao anatina sakana tena farany zay tena hienjana mihitsy amin'izao fotoan'izao
dia noho zao vavaka izao a dia manomboka misokatra ny varavarana ary manomboka tahian'andriamanitra izy amin'ny anaran'i jesosy amen. Ianare dia mifarana treo ny fandarantsika tamin'ity androany ity azadino zany fa hiaraka hiazakazaka sy rodorody etsy amin'ny le 3 frère andrefa nambojanahary tsika amin'ity alarbi fa 17 ny volana aprily ity manomboka amin'ny valora sasamaraina dia mitoy amin'ny 12 atoandro ao anatin'ny sekoly fitahiny mbola ao anatin'ilay aloha hevitra hoe izy ireo dia naresy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry tadio tsara fa mila vonimbonina tsara ianao hanatanteraka ady ary tsy anaiko resy manoloana ny zavatra mitrango amin'ny fiainanao aza ilika amin'izana amin'izy amin'ny fiainanao aza petraka amin'ny tanan'izanizy fa ianao mihitsy mila mandray andraikitra mila tonga amin'ny telarbi tya mandray an-tanana ny fiainanao ianao ary dia mandray toromarika dia manao an'izay vavaka lehibe ady ara-panahy lehibe zay ao amin'ny rahan' jesosy fa ao anatin'izao paska izao dia misokatra ao antsika ny lanitra ary mampandresy antsika andriamanitra etsy amin'ny le 3 frère andray fanambojanahary ny misy an'izay toerana lehibe zay sy fotoam-bavaka zay tanterantsika io amin'ity alarbi fa 17 ny volana avril ity amin'ny valo sasamaraina fifadikanina dia mitoy amin'ny 12 tahian'andriamanitra dolo tompoko tonga ny fotoana andraisanao fandresena ary atonga ny fahavalo iankoaka eo anatrenao ao anatin'ity volana avril iray manontolo ity manomboka ny alarbi ho avy izao dia hianatra isika ao anatin'ity seminaira goavana be ity zay nampitondraina ny lohateny hoe izy ireo dia naresy azy izy ireo dia naresy azy ny maraina amin'ny valora sy sasany dia ao anatin'ilay vavaka fifadikanina fa rehefa migadona kosa ny amin'ny 12 atoandro dia hianatra isika ao anatin'ity seminaira lehibe sy goavana ity zay ampianarana anao ny fanalahidy avy amin'ny soratra masina hanatanterantsika vavaka lehibe sy matanjaka tsodrano sy teny-paminaniana teny-pasoavana zay anosika ny fiainanao ao anatin'ity volana ity ho amin'ny fahombiazana sy ho amin'ny fahatsarana rehetra ianao te iaina ao anatin'ny fitahian'andriamanitra goavana te iaina ao anatin'ny fahasalamana te iaina ao anatin'ny filaminana tokantrano te iaina ao anatin'ny fisokafam-piainana asa sy fiainana mandeha tsara tokantrano sy fiainam-pitiavana milamina tsara ara-panahy mahery sy matanjaka tadidio fa misy ady tokony ho ataontsika ao amin'ny tontolo ny fanahy sy ao anatin'ny vavaka zay tanterantsika ao anatin'ity volana avril iray manontolo ity andeha ary isika rehetra ifampitaonina hoetsy amin'ny le 3 frère andrefa nambojanahary amin'ity alarbi ity amin'ny 12 atoandro ka hatramin'ny 2 ora izy ireo dia naresy azy tokava dolo tompoko nataony jesosy tamiko zay natapaka ny tongotro zay tapaka ny tondrako beky tsy afahako niasa tsy afahako naninona zay nisitrano jesosy ary afaka soma tsara amin'izao fotoana zao asivoteka mafany jesosy tapaka ny tongotro ao tapaka ny tongotro inana tapaka azy ninjera zany le ninjera tamin'ny tetezana dia tapaka ny tongotro dia araka maolona aloha dia mientina tany amin'ny hôpitaly ihany dia tonga tany amin'ny hôpitaly dia nasiana platra dia voavoaka ny hôpitaly dia nakaty am-piangonana dia rehefa tonga teto am-piangonana dia niraisy paster Frédéric ary mipiretiny le platra nisy an'le tongotra tamin'le tongotra afaka ty ozy izy amin'ny anaran'i jesosy mino zany aho fa sitrany eo amin'ny anaran'i jesosy tonga tany an-drano nasoroko le platra nydidiko tamin'ny ety dia vo afaka le platra dia nandramako natao an'izao le tongotra tsy nararotsony tonga dia afaka nandeha afaka amin'ny karama afaka tsy maniny sitrana soma tsara amin'izao fotoana zao alleloia nefa ianao tondra bekita aloha zay tondra bekia teto am-piangonana tondra bekia talata herinandro zany tondra bekia teto dia izy niraisy ny paster Frédéric zay mipiretiny le izy dia vo izy mipiretiny iny dia ohatra ny zavatra mipoka dia ozy hoe sitrana zany aho tsy maninona ntsony dia atsoroko le platra tonga tany an-drano tokony tsombola ho asorona le platra fotsy izy dokotera hoe afaka telo volana iny vo asorona herinandro fotsiny tao aloha taoriana nametrahana azy dia netezako le platra dia fa iny ano sitrana soma tsara dia afaka mandeha tsara ianao zao afaka soma tsara tsy manino tsy manino mba mandehanakena zany ny lehilahin'andriamanitra alleloia dia manao na fahasalamanao zao salama tsara azy zao ary afaka mikarama tsara nametrahany tanana izy sa natao délivrance mihitsy natao délivrance aloha dia avy eo tonga teo amin'ny paster Frédéric
dia niondrika izy dia niraisiny tamin'ny tanana le izy zavatra mireotra mimpiretiny ho azy izy dia mipoaka indray mandeha dia zay natariko hoe tena naniny tena atao azy lehibeky a lehibeky mbola averiko any amin'ny tompony fa beken'olona andramina lehibeky mbola voninahitra Andriamanitra no ijoroako vavolombelona no fitahiana dia fanasitranana fa za tamin'ny vao 17 taona dia nenjera dia rehefa nenjera dia folaka taty anatin'ny tratrako taty dia lasa retina ny tay za zany dia rehefa taty ariana dia manepitra ilay izy rehefa metsika dia makany amin'ny mpanotra foana mpanotra ny folaka mako dia tsy azo entina any amin'ny dokotera hono dia makany amin'ny mpanotra foana dia tenen'ilay mpanotra hoe mikatina ny taola anaty amin'ny tratranao dia makany foana isam-bolana dia rehefa mpanotra mahay dia naleha daholo izay mpanotra maray satria sefitra dia tsy afaka mipetraka dia tsy matory foana tsy mahazaka entana tsy mahavita ininona tao anatin'izany aretin'izany lasa aretina ny tay zany le anenjera dia rehefa taty afara dia mivadika misy ohatran'ny nisy rivotra daholo ny tenako dia lasa manaytaina daholo ivatako rehetrarehetra io vokatry le fenjerana dia rehefa taty afara dia raha tsorana menaka hatrany amin'ny tenako rehetrarehetra mandrapatonga ny ampaladiako sady tsy matory no tena mitaytaina daholo mivatako rehefa amin'ny alina tsy matory foana tsy mahazaka entana tsy afaka mipetraka maharita mahitsy fa raha vo mipetraka dia misy zavatra manesika dia manepitra dia mivadika le zalena raha voandry ohatra misy rivotra iny dia mivadika ohatrany hoe aretim-bavony le izy atao anatin'ny aretim-bavony iny dia marary foana marary kibo dia mivalana ohatra misy raha foana dia manatina any amin'ny dokotera zay tamin'izay zany tany Bealalana dia manatina any amin'ny dokotera zay dia tenen'ny dokotera hoe maratra amin'ny vavoninao izy zay mampivalan-drahanao fa tsindromina anao dia tsindrominy dokotera dia rehefa anatin'izay dia rehefa tsindromina dia mitonotony izy iray volana dia miverina any amin'ny dokotera foana dia miverina zany hoe firy taona teo eo anao narary 17 taona tamin'izay zao efa 70 taona mahery zany hoe firy taona 20 taona mahery zany ngejan'izay aretiny 20 taona ianao ngejany rehetra dia efa nitety mpitsabo maro zany efa nandeha zay mpanotra mahay rehetra dia nale daholo satria le folaka manepitra rehefa anina fa mikatona zany le taorana dia tany amin'ny dokotera ihany koa dia le za le marary indray le marary le mia misy rivotra dia ohatra mivalan-draha foana rehefa metsika le izy dia mitsindrona dia mahazo mitonitony zany ray volana dia miverina amin'ny foana dia taty afara dia tena sahirana marary dia makany amin'ny dokotera foana ny androm-piainanay mandeha any amin'ny dokotera foana dia ina fetrakan'izay amin'ny lafiny arabola dia rehefa makany amin'ny dokotera dia indraindray ary zay tany amin'ny toerana misy anay tany rehefa manomboka le aretina tsy maintsy entina any amin'ny dokotera satria anao mivalan-draha dia rehefa indraindray tsy maintsy makany dokotera anao marary dia tsy maintsy makany dokotera mitrosa fanafody ary indraindray zay mitrosa fanafody mitrosa fanafody zay ao anatin'izany indraindray satria tsy misy vola le izy marary mivalan-draha dia ahoana fomba nahasitrana anao dia rehefa naheno netiny zandranay tetindray mandeha aloha dia marary foana ohatrany isan'andro dia tenen'le vadiko hoe eo izy izy dia marary dia mipetraka fotsiny eo fa maninona raha makeny amin'ny vaonioloko izy izy fa e misy manasitrana dia oza hoe asifitehaka ho an jesosy le vadinao zany nampahery anao le vadiko miteny an'izany dia oza mandeha miasa izy dia oza tonga eo indray zao iny androany nefa ny tsy nandefa dia andeha zany natako izy zany mandefanao akaty dia ianao tsy mandeha akory tsy mandeha fa kaole dia ahoana natonga anao teto dia za le marary foana dia mitaytaina dia isaka ny tonga izy amin'ny ariva dia oza hoe bedindray zao fa tsy nandeha dia oza hoe andeha dia nandeha teto tamin'ny 8 janvier nandeha teto latsinainy dia tonga dia nanatina mpanompon'Andriamanitra nanatina ny vadiny nanatina mpanompon'Andriamanitra ianao dia ahoana avy eo nakafisy nanao délivrance vavahany dia vao niteny pastera hoe miala ny famizavina tonga dia niodikodina be teo tonga dia tonany dia nenjera teo dia rehefa avy nenjera dia niarina dia rehefa niarina dia nikapohan'ilay mpanompon'Andriamanitra indray dia mbola niteny izy miala ny famizavina miala dia nikapohany avata dia mivaliny avata dia rehefa nanao an'izay izy dia nisy zavatra niala tamin'ny tenako tonga dia niala dia rehefa avy eo dia tonga trany dia vao niala teo dia maivanamaivana amin'izay dia rehefa
rehefa tonga tany an-trana voany ray andro natoavanao fotsiny ray andro fotsiny dia tao anatin'ny 20 taona anao tsisy fivana mihitsy fa voany ray andro tonga teto tao anatin'ny 20 taona marary foana tsy matory mahitsiny raha vometsika ilay izy dia talata natao délivrance aloha voalohany dia avy eo talata dia ilay talata iny nikapohany teto dia avy eo dia nikapohany tato dia niara-nitsoka niaraka tamin'iny ilay izy tonga tany an-trana dia natory be dia nanomboka natory dia rehefa natory dia gaga be ilay vadiko zay hoe za tsy sorana menaka ntsony sady tsorona fa efa sitrana dia naverina nanao délivrance talata dia mivavaka foana isan'andro tranandro amin'izay latsinahy mandra-pahatonga ny sabotsy lato nandeha foana dia herinandro tao aorianana iny mivavahana dia efa tsy dia naninona ntsony dia tao anatin'izay dia afaka le izy fa tao anatin'le aretiny iny le vokatra le zamivalana be iny dia voan'ny hémorroïde zany hémorroïde zany tena marary le hémorroïde rehefa metsika zany hoe le aretina zany a mitondra namana dia nisy aretina hafa koa tonga niaraka taminy folaka voalohany dia avy eo le aretim-bavony dia avy eo dia voan'ny hémorroïde zany hémorroïde zany taizana tena marary zany dia ahoana nafaka azy dia manatina mpanompon'Andriamanitra dia za aloha menatra ihany ny teny hoe vavao dia farana anatina mpanompon'Andriamanitra hoe vavao fa za voan'ny hémorroïde dia niteny taminy hoe vavao fa voavy mivapahana dia tonga dia maivana dia voninahitra ho an'i Jesosy dia manao ny anao zao zao tena mbola tsy tany amin'ny dokotera zay hery-taona mahery na indre mandeha azy tsy nahitana ntsony ny dokotera matsiaro sitrana ve anao zao sa hoe maivamaivana tsy mitovy manko le maivamaivana manko a mbola sy tena sitrana tsara fa ny sitrana zay vao tena sitrana tsara manahoany anao zao tena sitrana tanteraka tena tsy narary anaty tsisy aretina nahazo anatsony nanomboka teo tonga dia niala daholo le aretina rehetra tonga dia niala daholo ny aretina rehetrarehetra dia nefa ianao 20 taona nijaliana tamin'ny aretina 20 taona mahery zao efa 20 taona mahery nefa 17 taona voan'izay dia nandritra an'izay tsy matory tsy misy andro tena tsy matory mahitsy amin'ny androm-piainako dia nanahoana ny fiantraikan'le le ara-bolanao tao anatin'izay aretina nandritra ny 20 taona zay manao no fandehan'ny ara-bola tao anatin'izay tena sahirana tao anatin ara-bizao fotoana zao zao zay saorana an' Jesosy fa tena tahin'Andriamanitra na ny sakafo hohanina ary talotsy izy fa zao zay tena tahin'Andriamanitra na ara-bola na izay zavatra rehetra ilaina zao efa mba milamindamina daholo halleluja Amity TV manova olona manova fiarahamonina manova izao tontolo izao
aminao ny iaroa